androany moa zany niona tamin'ny Filohan'ny Antenimierampirenena ny Vaomiera, mpanara-maso, ny famatsiam-bolan'ny fiainana ara-politika. Nahafahana nanao Tatitra mikasika ny asan'ny Vaomiera, zany hoe le Tatitra tamin'ny Tatitra Fabemaso nametraka ny rapport public mikasika ny élection présidentielle 2 tours zany nataonay satria solontenan'ny vahoaka moa ny lato. Akoatran'izay fantatra fa maromaro ny lalàna mbola mandringa ao anatin'ny lalàna mifehin'ny famatsiam-bolan'ny fampielezan-kevitra dia amin'ny maharafitra mpanao lalàna azy dia ny zanany jerevana zany hoe ahoana ny fomba ahafahana miara-miasa. Ao anatin'izay koa moa ny Vaomiera dia ao anatin'ny fanaraha-maso ny compte de campagne ny députation dia nampatsia ny mpikambana anatin'ity androm-panjakana ity fa mbola misy amin'ireo candidat solotena, candidat voafidim-bahoaka no mbola tsy nanao an'izany Tatitra. Firy izay candidat tsy nanao Tatitra eto amin'izay? Raha amin'ny candidat 1valonjato aloha zany dia tena mbola vitsy dia vitsy, mba tsy lazay tamin'ny volana desambra zay dia efa tena ray isan-jato mbola nanao ny Tatitra hatramin'ny androany. Dia zay hoe raha ohatra ka mba tonga ireo raiky amin'ny 50 amin'ny zato ato amin'ny Antenimierampirenena dia mba fa tonga manodididina ny 20 isan-jato zany tsika mandrapatonga an'izay. Raha ampatsahivina kely moa dia fantatsika tsara fa tamin'ny candidat présidentiel 430 dia 320 ihany no nahatonga ny compte de campagne. Moa zany raha ny lalàna zany dia tsy misy fanasasiana aloha raha apetraky ny lalàna ohatra amin'ny androany. Kanefany tsika dia milaza hatrany ny tany-lalàna ary izany lalàna zany dia tamin'itony androm-panjakana mpanao lalàna tony no nivoahany. Dia izay zany no fepetra ataona hoe mampatsiahy voalazany lalàna mba hahatonga n'ilay candidat zay efa lany izy androany mba hanaja n'izay lalàna voafidy tato anatin'ny tiandrom-panjakana. Raha ny lalàna mikasika ny compte ny fandaniana sy ny famatsiam-bolan'ny fampielezan-kevitra dia tsy miresaka mihitsy aloha plafonnement fa tena hoe ohatrinina ny volaniditra tao amin'ilay candidat avy aiza avy ary nampiasainy tamin'ny inona satria voalazany lalàna dia hoe pour des fins électorales ny tokony fandaniana, zany hoe ny vola miditra zany fatarina hoe avy aiza ohatrinina, dia ny vola mivoaka koa hoe ohatrinina ary nankaiza dia nakany amina fin électorale ve, zany hoe ahatonga n'ilay candidat hahazo ny vatony mpifidy hoe no nandehanan'ilay lesoka zay efa nataonety anatin'ny Tatitra Fabemaso hoe maro be. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsy hoe tamin'ny présidentielle zao dia hoe enim-bolana mialoha no voalaza fa tokony hitazomany compte. Ilay candidat nefa tsy fantatra, tsy voalaza ny ACC officialy fa candidat officialy raha tsy 570 andro mialohan'ilay fifidianana. Ohatra fotsiny zay. Tonga koa fananganana compte, raha tsy manangana compte bancaire na compte postal ho an'ny fampielezan-kevitra ilay candidat dia ahoana? Rehefa miresaka fifidianana manakaiky ny vahoaka tsika dia mihamana lavitra ny renivohitra ny dikan'izay moa ave misy banky. Raha resaka tsika hoe any amin'izany commune ny Tranga iny Antsalova zany ve tamin'ny fifidianana maire sy conseiller municipal teo ohatra misy banky avy any amin'izany, misy poste avy any amin'izany ahafahany mampanaja an'ilay lalàna. Voalaza anatin'ny Tatitra Fabemaso nay daholo zany rehetrarehetra. Candidat zay nahatonga ny Tatitra avy ao aminay hatramin'ny androany aloha zany dia mbola tsy misy fahandrasana zany ny fahatongavan'ireo hoe tena lanim-bahoaka hanatitra ny compte. Ny ben'ny tanàna dia efa misy nanatitra ihany koa fa mbola tsy misy amin'ireo lany ihany koa hatramin'ny androany. Zany hoe ireo izay tsy lany aza zany no te ampiseho modely mba hoarahan'ny rehetrarehetra. Ao anareo mpanara-maso an'le resabolan'ny fifidianana inona zany mety eo ambadika izay le tsy fanaovan'ny olom-boafidy Tatitra amin'ny ara-politika? Maro karazana mety ho antony mahatonga n'ilay compte ny candidat tsy ho tonga any aminay. Voalohany rafitra vaovao izy ity, herintaona sy tapany izay nitsanganana. Faharoan'izay nohony izay efa nolezany omben'ingeny nohony satria zay mpikambana 5 ihany ny ao anatiny dia tsy ampy zany ny hoentimananay ahafahanay manao ny fanentanana. Raha tokony hana secrétariat technique zay dia tsy afaka manangana zany akory. Dia ao anatin'izay zany vitsy no mahalala an'ilay rafitra ary ho an'izay vitsy mahalala reny tsy voatery ho réflexe naturel, tsy natoraly antsika zany hoe andeha ilaza ny volalany dia misy ataoko hoe résistance kely angamba zany ohatra fa zay nefa akomiteny anazy ao anatin'ny tsiraray zay résistance humain raha efa akomiteny anazy. Tena maha olombelona mihitsy zany manao an'izay mametraka an'izay hoe matahotra zavatra vaovao zay. Maromaro ny zavatra raisin'ny Vaomiera
voalohany mampatsiahy an'ireo rehetrarehetra mpandray anjara ao anatin'izay fametrahana ny fangaraharaana amin'ny filazana ny volalany sy ny volaniditra sy ny fiaviny ao anatin'ny fampielezan-kevitra zay le zany voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay dia hijerevana amin'ny hoe ahoana ny mety ahafahana manatsara ny lalàna mba hifanaraka kokoa amin'ny zava-misy ary mba hifanaraka kokoa amin'ny ataoko hoe fomba fijeryn'ireo mpanao politika satria raha famatsiam-bolan'ny fiainana ara-politika ny resahana dia ny mpanao politika zany no mpiatsehatra voalohany ao anatin'izany dia makany amin'izay zany tsika fanatsarana lalàna sy ny fanatsarana pratika raha hitentsika hoe tokony manana compte bancaire sy compte postal reo olo reo dia dikan'izay tokony mametraka koa zany tsika banky sy postra manerana ny tamin'ny Repoblika. Efa natsangana ny Vaomiera dia ny zavatra nataonay voalohany satria moa mpitsara ara-bola na hoe magistrat financier de la cour des comptes telo no anatiny ary expert comptable na hoe manamahay roa dia nataonay voalohany dia ametraka formana compte zay tena farak'izay tsotra indrindra mora fenona indrindra kanefa naizanaty arany ohatra hoe tamin'ny élection présidentielle teo lay caution 50 millions d'ariary mihitsy no adiny ny mpitam-bola ny mampiditra azy ao anatin'ny compte